Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Vitao ny iraka nomenanao olon'i Kristy. Iraka mba hanafaka tahaka ny Mosesy ianao olon'i Kristy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Exodosy 3:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary izao, hitondranareo hiakatra aho ho afaka amin'ny fahoriana aty Egypta, ho any amin'ny tanin'ny Kananita, sy ny Etita, sy ny Amorita, sy ny Pirzita, sy ny Vita, ary ny Zebosita, ho any amin'izay tany tondra dronono sy tantely. Ilay Andriamanitra tsy miova mandrakizay no maniraka. Araka ny voasoratra ao amin'ny Exodosy 3:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Ary koa izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ho aty aminareo. Manentana anao ary ankatoa, araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpankatoa ny lalàna no hamarinina. Mazotoa fa miara-mila aomby ianao, matoki, manam-pioana tompoko.